Anao ny fitenenana tompoko. Miarabanao madama Malagasy rakotra safy izy moa zany madame Lalatsy dia tantara mitoy tantara firenena. Rehefa nandeha madame Lalatsy le resaka raha ataonao voalohany indrindra momba ny telestage dia iaina ny vahoaka madinika ary tonga hatrany faratapony any filoham-pirenena ny chef de gouvernement. Maninona moa madame Lalatsy raha tomboka any zareo ary loi de cybercriminalité mba hasapahan zareo tsara hoe mafy. Karaha miainga any amin'ny chef d'état le izy mandeha ao amin'ny chef de gouvernement rehetra ministre tsirairay kazapazakana ambony rehetrarehetra ka ahafahana fa tsy mafeny asany sy responsabilité zay raisiny dia miantra aminy koa ny lalàna miala nagadraina mihitsy ndefa hoe hitana ny lalàna sy ny zavatra ienzana indrindra amin'ny firenena nefa tsy mahafehana azy. Ka tsara be madame Lalatsy tsy anaovana fiakaray indray ao amin'ny fandaharanao izy mba ho tonga sainy satria ninino ho tabatapaina ampidiro lalàna koa le izy zay mba angatahana tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko, misaotra betsaka indrindra tompoko. Eny tokoa manko hoe araka le fitenenana hoe l'exemple vient d'en haut, ny ohatra dia avy any ambony midina makaty ambany fa tsy mifanohitra amin'izay mihitsy. Dia maninona tokoa moa raha tomboka any ambony zany. Anao ny fitenenana tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Miarahaba madame Lalatsy. Tonga dia alefaso miarahaba tompoko fa naonao manahoana teo. Allo. Makasika le accident tany befoka zany mba tsy befotaka ny fitenenana. Le mbola mihitsy ny questionna hoe azahoaiza le olona manana mandroso ny karazana satria ny fanakaviana zao anankiroa ny ray maty mbola tsisy fandraisana fepetra mihitsy ka momba miangavy tokona ndraiky fa rehetra fa zareo akaiky na misy lalàna tamin'le resaka fitanterana an'le razana sy lalàna tamin'le fahoriana mba esoana ny tokona ndraiky tsisokajy ny fa tena mijaly raha ohatry zany foana ny iainana. Oatra nefa madame Lalatsy. Mankasitraka tompoko, misaotra betsaka amin'izay faneho-kevitra nentinao izay. Ny SMS voalohany vakitsika tena ady mihitsy ozy ty fitondrany ity nefa rehefa mitokona ny olona dia matahotra fadiran'ovana. Aiza re zany SMS antsoara aloha anao ny fitenenana tompoko. Eny tompoko. Kapaka. SMS manaraka raha olona efa nandakan'ny olona nalany azo filoham-pirenena izany tsy azo itokisana tsony hoe ampiavana logika tsy azo edikevitra izany. SMS manaraka za mananjanaka miasa sy mipetraka ao Washington DC fa manongo tena tamin'ny tenenan'ny Obama mivantana i masom-bahoaka ny filoha Malagasy tokony homenatra ny filoha gasy ozy. Anao ny fitenenana tompoko. Allo? Allo? Eny tompoko. Vai tompoko. Efa tafiditra? Ay. Resaka fampihavanana firenena. Ny fampihavanana firenena izay tadiavin'ny vahoaka tsy mitovy amin'ny fampihavanana izay eritreretina firenena amin'izao fotoana izao. Ny firenena zany dia zavatra hafa foana ny zavatra eritreretiny ao anatin'izany resaka raha misy fantahina gazety anankiray dia ohatrany hoe globalisena foana ny valiteny ao anatin'izany resaka rehetrarehetra izany. Ohatra fotsiny zany omeko anao hoe fampihavanana tadiaviny dia fampihavanana ohatrany hoe fampandosoana ara-toe-karena manerana ny Madagasikara fa tsy le fampihavanana eritreretin'ny olona io zavatra eritreretiny io. Manahirana be ho le miresaka ohatrany hoe ity zany lany andro eo amin'le ADF mikasika an'izany rehetrarehetra izany kanefa ny any ny fanjakana tsy miraharaha mihitsy ny zavatra zatiavam-vahoaka ka tsy fantatro hoe ianareo mpanao gazety rery ihany manana hery za tafahana afaka manohitra ny zavatra toy izao dia ohatrany hoe manantena ny fiaraha-miasa aminareo ny vahoaka Malagasy. Misaotra betsaka madame Lalatsy.
Mankasitraka tompoko misaotra betsaka amin'izay faneho-kevitra nentinao izay dia marina tokoa zany hoe tsy mifankahazo le resaka mihitsy tsy mifankahazo amin'le resaka fampihavanana zany zay le ka mitovy amin'le niteneniko teo mihitsy hoe le fandraisan'le mpitondra fanjakana le zava-misy mihitsy tsy mitovy amin'le fandraisan'le olon-tsotra n'le zava-misy. Anao ny fitenenana tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Ay, taxi ihany e. Raha ohatra hoe hitan'ny zareo le nizatolana korotana any Antananarivo maninona ny hitany reo manafika eritero reo. Nô efa miverina ny asan-dalana aty vonody reo mpanao-kodare reo. Ary momba ny radio Free FM sy momba ny Fandaharana ao amin'ny Don Bosco le Mazava. Ry fitondram-panjakana avantazonareo ny fisian'ireo radio sy milaza vaovao reo. Ny Mazava zao misy olona milaza amin'ny SMS, misy sambo miala ry mitondra boîte de rose. Avantazonareo zany tsotsofitnareo tokony telefônany amin'le faritra hoe ny tompona ndraiky tany amin'ny faritra eo misy sambo lasa hony any. Ao amin'ny Free FM misy zavatra mitranga dia tompona ndraiky avantazonareo mihitsy io. Tokony direkta andraikitra mihitsy ary avantazon'ny ministra tompona ndraiky zavatra lazainy vaovao amin'ny Mazava sy amin'ny Free FM. Dia izay ny tiako lazaina hoe toaly le Free FM sy le Mazava. Fa dia aza manao inona zany tiako lazaina? Aza manao be mareny nareo. Raha momba ny tiliara hoe anankirotany atao mihaino an'le iran'ny njakatiny izy le atika diaby ny njakatiny iny momba ny tiliara. Mila longo reo fa tsy mila zistara. Marina zany. Mankasitraka tompoko fantako fa mila longo reo fa tsy mila zistara reo avy any tiliara reo fa dia tsy haiko aloha nahatonga le resaka hoe reo mandefa eninjato lahy anankirotany eto Antananarivo ao ny antso manaraka ary anao ny fitenenana tompoko. Allô? Efa tafiditra? Bonjour Latina. Miarahaba. Zava-misy dia zao famaizana ho an'le tsipadolaka ny tany zao. Famaizana ho an'le tsipadolaka ny tany samy masina ngety tanty e. Na vahoaka malagasy mifidy azy. Tsy zavatra tanteraka eto mahatra ny vahoaka. Mankasitraka tompoko misaotra betsaka ia. SMS manaraka mirary tokantrano soany namana toky sy ny vadiny efa ty ambo manarina ihany osy ty olona ity. Record ny 4e République Madagascar mba atoroany fomba ampidirana an'ireo record ao amin'ny Guinness Book azafady tsika. Ahoary anao ny fitenenana tompoko? Allô? Eny tompoko. Manahoana Latina? Manahoana tompoko? Nana Latina misy afatanaky afatanako fotsy zany le resaka fantrana malagasy. Tiako tenena amin'ny président foana Latina de hoe ny mpiasa noana any tsy afaka miasa amin'ny tokony ho izy tsony. Ny mpianatra noana any tsy afaka mianatra intsony. Misy ny mpianatra tsy mihinan-kanina mandeha mianatra. Asa raha fantatry ny président sy ny fanjakana zany zavatra zany. Ny tatsany tsy afaka miasa tsony. Raha nony sady tsy misy mandre-pahalemana any aminy. Ka aloha tonga arsena misy ny président atambozao tsy misy resaka misy hiakatra ny kakafetaka hiakatra ny poireura. Ohatra vitavita ho azy fotsiny fa samy manolo izay tiana tolo zay ao ambony ao. Faharoana Latina le momba ny trataka tsy fanadimba Latina. Fa tia pasinao resaka kely ny zava-tansieo tamin'ny asa ny sabotsy 10 août 91. 23 ans passés zay satria ny tantara tsy fanadina misy zavatra mitena amin'ny tantara. Zay fa misaotra Latina, bonne journée. Mankasitraka tompoko dia bonne journée ihany raha sao resantsika re. SMS antsika manaraka mivaky hoe tena marina mihitsy fa miteniteny foana ny mpitandro filaminana fa amin'ny fomba ahoana nisy ny andian-jatovy enjato anafika Antananarivo misy antapitrisy aoka tsy anelitsao ianareo zandary fa toy ianareo tandroka indray no mitady ampisavorivoro. Ya hanao ny fitenenana ary tompoko? Salama tompoko. Salama tompoko. Mbola verina i taxi ihany. Eny tompoko. Momba ny fizarazarana Antananarivo anakeniny. Zany hoe zavatra nataon'ny mpanjaka teto no asoravana. Dia maninona raha vakoka rehetrarehetra tamin'ny fahampanjaka maninona raha to dia harodana daholo. Ny rova zavatra nataon'ny mpanjaka amin'ny filoha
Dia raha ordana filoha dia hosoloana inona zany? Fa ireo fitondram-panjakana ireo hoe tsy mihaino an'ilay fanazavany izy ilay tao amin'ny Free FM tamin'ny herinandro iny momba ny Antananarivo. Na io momba ny tantarany anarana Antananarivo io ary mieritreritro fa arivo mamy reny tokony mba ho fantany tsara mihitsy reny tokony henony tsara fa tsy hanovanova fahatany fotsiny. Mankasitraka tompoko za aloha asa zay ho ataon'ny vahoaka Antananarivo raha ohatra lany io lalàna io fa tena amiko kosa tsy tokony vita mora foana zany zay hoe fandaniana lalàna tena le Antananarivo atao hoe le asany le tanàna marenivohitra azy mihitsy manko mipodika ao anatin'io lalàna tiana atao io. Ahoary anao ny fitenenana tompoko? Mihitsy manko mipodika ao anatin'io lalàna tiana atao io. Ahoary anao ny fitenenana atao ambambany aloha le radio. Azafady miverina kely aminao indray madame Lalatine. Miresaka ny fitohizany resaka tamin'ny le rangany telo teo miaraka amin'ilay chauffeur taxi teo. Dia tohizana moa hoe tsy afaka hitabataba ny vahoaka, tsy afaka hiteny ho aiza intsony. Fa dia tena manohana anao madame Lalatine sy nareo mpiasa mpanao gazety izay hoe lalàna tokony ho any aminareo sisa ny sehatra satria inona ho tenenina amin'ny vahoaka ho voafidy tondro antenera firenena na ireo rehetrarehetra olom-boafidy rehetrarehetra ambonao dia tsy afaka fantrana sy todika aloha amin'ireto vahoaka madiniky mihitsy fitondrana fa nareo ireto sisa tena solom-bava-bahoaka afaka hitabataba afaka nehoany hevitra afaka ampiseho tena hoe fampiana marina ny ainan'ilay vahoaka malagasy. Ka maninona moa madame Lalatine nanao section in-jato impiry ao areo andany zany vola fanjakan'izany. Maninona moa raha mba apetraka ao aminazy koa ny teny hoe sazio rehefa ohatra ny zavatra tsy hivoaka hoe sazina zareo mba mitabataba ohatran'izay fandifin'olo izay no takinina aminazy ka mangataka aminao madame Lalatine manohana anao ary hitondra olona maro koa eo anaty anao hoe ataovy hatrany farana ary manery ny tena fahavononanao misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko zany raha ohatra hoe misy andraikitra tokony ho ataoko zany hoe anapina na hoe adidy amin'ny firenena za ndray tsy mandany za mihitsy fa voniny fa za zany mba tehiteny hoe miavara-pianarana ndray aman-dreny ara-drazana ndray aman-dreny mahalala ny tantara eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity dia tsisy hitsangana tsisy hiteny hoe tsy mety zany zava-misy zany fa dia ny mpanao gazety foana no hiteny eo hatramin'ny oviana zany zay le tiako tenenao anatin'ilay izy zany ary ho lany ihany ho lalàna io dia samy responsable indrindra moa reo mitonona hoe taranakandriny ray aman-dreny anara-drazana sy ny sisa olobe reo. Anao ny fitenenana tompoko? Allô? Yen tompoko. Allô? Efa tafiditra? Allô, maheno? Yen tompoko maheno tsara. Za ihany le tompoko. Koa misy zavatra tianao marihana kely mikasikan'ny resaka hoe milliard sy zava-misy za koa da mahita vaventenao ohatrany lafa hita ny any ivelany ny filoha-pirenena dia mahita maheno lazaina foana reto miaramila mareto fantatra tsony fitiavana budget ao anatina ohatran'ireny karazana fampiroroana fitapatagana mba azahoana vola izany zavatra izany na inona fa manahira manko le miresaka miaramila sizantany zany manana hery zareo ka tsisy vahoaka samby resaka ny tokony mba resahanao ihany izy io madame Lalatine mba jerena adiadina mikasika ny zavatra io fa dia tena mba ohatra mba mampalahelo koa zavatra ataon'reto miaramila sizantany reto misaotra betsaka kasitraka tompoko misaotra betsaka indrindra. Osy ty SMS atsika ty hoe fitondrana mandrora amin'ny tsy lany io ka ifitoerany nataony ihany azakifitsika malagasy fa mivavahatrany. Jean-Claude mandefa an'izay message zay. Asa zao mba hanampy ny commission any antemera-pirenena zay andinika io lalàna mahakasika ny décentralisation io ty ny analyse nataonao mikasika ny Antananarivo. Dia tapaka anao ny fitenenana tompoko? Allô? Eny tompoko? Ny fitenenana tompoko. Allô? Efa tafiditra anao Yen tompoko. Bonjour Lalatine, madame Lalatine. Sakaneo hevitra mikasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
ty présidency raha ny tokony ho izy tokony efa empêché izy fa le olona atao amin'ny HCC tao zany dia soloany olona azo feheziny ary tena hita mihitsy le mauvaise foi nataony satria talohan'ny nanendreny an'le prime ministre efa fantany fa andikana nampanorenana izy dia soloany olona azo feheziny le izy. Oh, tapaka le antso. Ia, fa afaka mamerina miantso misaotra betsaka indrindra amin'izay teninao zay. Matahotra ozy sao dia hisy adiboky sy explosion sociale eto raha ka oloza raha zao no mitohy ka tsy mandray fepetra. Ia, anao ny fitenenana tompoko. Eny tompoko. Ia. Eny tompoko. Mankasitraka tompoko misaotra betsaka amin'izay fanokevitra nentinao zay dia ngany mba ho voaray so tafita izany resaka izany sady magaga ny mahavariana fa ny antoko izay fataboky fatapirenena fa zandriny indrindra ozy ty SMS ty ny manana vola be ahafahana manao asa goavana toy ny fanaovana lakan-drano eny Atsimondrano fa vola avy aiza ary ilaina ny mangarara raha tsy izany dia manaingy amin'ny biankosy ny samifinina mba anaovana diajina momba ny fahatongavan'ny vola anaovana ny olona asy io. Anao ny fitenenana tompoko. Allo. Yo. Allo. Efa tafiditra? Allo. Ia. Miaraba nareo eto amin'ny FM. Miaraba. Miaraba mpiensinsihatra ko. Nenazy zany le zavatra tiako tenenina le délestage. Zay zany tiana hoe misy porofony Jesosy eto amin'ity tany ity. Toetrambela ty tsy azo atao, fitakasilainga tsy azo atao.
Fananinona moa tamin'ireny afro-basket reny tapaka ny jiro zany natao hoe délestage. De iny zany mba tokony apetrehitra amin'ny filoha hoe ahoana marina kay le délestage 3 volana sa 4 volana sa 7 volana fofony eraky zao tontolo zao reny laingasitaka de manaraka mba tiako teneny ty fanampenam-bavy sanandro ty. De io zao ny tany andafo tany andafo mba ty tenenako hoe iza de tena manameloka atsika atako hoe tsika satria anao filoha any Madagasikara, ianao filoha Malagasy. De io zao voaporofo koa hoe manaonao foana tsika. Mpanao gazety tavela iteny, vahoaka madinika ohatranay tavela iteny. Se tsy manao aleluia zany eto de hosamboriny. Ohatrany hoe mpanao gazety ohatry zany, ohatrany namo zao de tsy mahafantatra amin'ny feoko. De za zany ho atsika Malagasy rehefa tsy hainareo atoatoko ho feoko de zao efa anisan'le fanao aleluia zany za fa manao kritika anasoavana ny taranaka faramandimby, anasoavana ny zanaka mapara. De faran'izany le hoe olona 80 satra teny amin'ny fahasankarana de tena tsy azoko mihitsy. De gazy la ozy izy raha marosandro hoe olona 80 fa manina hoe 80 de pina 0 ray 100. Fa manina raha atao hoe 750 na 650. De iny zany le hoe le olona 80 mitondra kalaza ozy izy fitenina izay. Efa manina raha hita le olona de savorina de nentina. Tsy hoe olona tenina efatra nge zany 80 zany fa bobaka be de le olona 100 oviaiza. Dikan'izany hoe zany tina apediny ty Madagasikara ty ohatra antony reny tanga moa tsy mahita olona amin'ny filoha olona eto Antananarivo ny tenenina hoe mitetika anakorotana fa maninana avy any amin'ny province de mahagaga maritetika fa mitsika Malagasy azo zany resaka mafy efa apediny zany toka tompo. Mankasitraka tompo sotra betsaka amin'izay faneho-kevitra izay. Sady raha ohatra tena olona voakarama ve izy de antsy be no arangarangany aminao eny, tsy mba hoe andeha hiafinafina ve izy na mba anao discrétion anatin'izay fa de andeha hiseho ve hoe ty fa de ity zay fa de voakarama ohatrany tsy de tena mampino ihany le izy fa le izy hoany tena marina resaka fotsiny. Zava-doza sy zava-dratsy misy eto Madagasikara ozy ny SMS atsika amin'izao fotoana fa mijaly ny olona sahirana izy memafy sy sarotra ny fiainana etsy andany ny olona te anakarena nefa indrisy. Anao ny fitenenana tompoko? Allô? Eny tompoko? Allô? Eny tompoko? Miarahaba ny FM sy ny mpiaino rehetra zany de mba te hanamarika kely le zavatra olona to moa zany tiana hotohizana mahagaga be mihitsy fa tena fampiadiana samy Malagasy zany ny tiana atao hoe raha hoe de la parina fitondrana no ohatr'ireny de mahagaga ihany. Olona 100 anafika avy any Tiliara anafika Antananarivo. Raha jerena fotsiny zany de tsy mitombona fa manao an'ny vahoaka Malagasy hoe matory ve sa tsy misaina satria ahoana ny olona avy any Tiliara no akarina eto Antananarivo. Misy maskarena be da be ny eo anatin'izany. Betsaka koa tsy anasana eto Antananarivo manaiky an'izany da tena ifanao an'izany fa aza rebirebena ny vahoaka anetsinetsenana ny dépense laninareo ao amin'ny fivoahanareo isan-kerinandro de ny vahoaka Malagasy ny rebirebena amin'izany resaka izany. Zao ny vahoaka efa tsy mihinan-kanina, tsy tafiditra mianatra intsony ny zaza satria tsy tanteraka ny promesse présidentielle. Zany ny tokony eritreretina fa tsy ny fanaovana vakansa, tsy manao hery voangy mitsangatsangana. Sotra tompoko. HVM misotra tompoko tena misy fanalavana maro mihitsy ho HVM io nefa rany. Eny ary mba jereo ny be moto amin'ny Brikaville Lalatina fa mitovy amin'ny be moto any Morondava mihitsy mba mila jerena ozy ty namana ity. Namana atondray miteny ny problème anty fitondrana ity de sady manampy maso no mitapitsofina ary mialalina ny antsana manasaraka mpitondra sy ny entina grave be fa mety voateridina an-dalambe ihany ny olona amin'ny farany na de tsy te anao izany aza. Anao ny fitenenana tompoko? Verina ndray taxi. Eny tompoko. Jerevinareo tsara fa rehefa ikabary reo tompona raiky fanjakany reo mbola eto Madagasikara hitondra groupe électrogène rehefa matahotra délestage
hitondra groupe électrogène reo satria nahita tsara izy io tokony ho zavatra telo taona ny délestage vao foana dia ataony telo volana nahazo tsara izay ny zavatra misy ilakana ny tana toko tsy azo ataoko tay faty aloha ilakana ny tanao io lo eo na aloha petraka fotsiny eo tsy azo ataoko tay reny zay io zavatra mitanga eo nataonko tay lakana ny tany dia eo misaotra io tonga am'le fitenenana hoe vato aza rehefa mahasoramenakako vato a ny tiako resana ozy ty SMS manaraka ty de momba le afro-basket teo tena mampalahelo le boakely satria ny vahiny any amin'ny ANC ny atsika milahatra hôtely tsy andavamamba mba resao ao anao ny fitenenana tompoko allo eny tompoko eny tompoko tapaka mosa teo fa miverina miantso eny tompoko kasika le resaka nataoko teo hoe le mpitondra fanjakana atsika dia manana mauvaise foi izy satria talohan'ny nanendreny an'io premier ministre io tany hoe tsy maintsy empêché izy dia soloany olona azo ofensy natao amin'ny HCC mba ahafahany manao azy tiany atao izany hoe mba ahafahany mandika an'ilay lalam-panorenany fa raha empêché hatramin'ny voalohany oranga io mpitondra antsika amin'izao fotoana io dia tsy tonga tamin'izao tsika ka mety dia tapaka indray ie marina aloha zany fa misy andraikitry ny fitsarana avy malalam-panorenana mihitsy zao zava-misy eto amintsika zao na tiana na tsy tiana kosa ia tena malahelo be an'ireo zanaka any Mahajanga za ozy ty SMS ity tsy afaka manala baka tena tsy rarany na dia nitao-pianarana very fotsiny aza ny écolage sy ny kojakoja amin'izany mangany fotsiny explosion sociale la craindre raha ozy ty namany ty anao ary ny fitenenana tompoko allo nana ty naverina ndray aty mba mitadiny koa itenen'le filoha zany hoe ny vahoaka malagasy mifidy anao nandany anao olona telo zay nangatary vahoaka fa tsy mandara-dalàna dia inona ny tianasoranao an'le olona telo raisy ny andraikitao dia mampifiloha ansavo ataonay amin'ny vahoaka aminao ty tena tsy rariny tsony indandravana ny gouvernement mihitsy zany tena tiadiavinay fa tena tsy mety ny zavatra amin'y Madagasikara ty mampalahelo vahoaka tena tsy rariny tsony aforonina dolo resaka atao rehetrarehetra io amin'le hoe empololay manina raha seho hitam-bahoaka zany ho fata vahoaka satria anesemana an'le hoe hitazonana n'izy telo lasy ireo gouvernement reo mihitsy tena takinay ho ravana mihitsy fa tsy zavatra mandeha tsony eto na kely ary tsisy zavatra mandeha mihitsy eto le mahasa le vahoaka le mitombo nitakina ny fanovana kanefa fanovana mandeha makay tsy zavatra ty fa famono'olona famonom-bahoaka ty zavatra ty afa-tsy efa nitsibadolaka ny tana mbola mitsipaka manao le zavatra mampahaolo ny vahoaka indray le eritrerety ianao a fa tany masy ny titany ty tsy rariny tsony zao andre matofoloha tsy rariny tsony zao tofoloha dia apetaka amin'ny fahelenao ty zavatra ty raha vao i gouvernement io fa tsy filananina kely ary ankasitraka tompoko SMS atsika manaraka miteny hoe voaray eo amin'ny agoa mandritra ny heritaona hono ny voandalana ny eto ny filoha ka izy na tsy nandeha nakany aza efa voaray foana tsika efa niteneny teo anivon'ny départementam-panjakana amerikana zany hitaro ny fonja fanjakana fa tsy araka ny fanagadrana mpanao gazety tsy vahoaka tsy manao aleloia sa ve fiangonana ozy no atao fonja ao ary anao ny fitenenana tompoko efa tafiditra allo oui tena raikely matamlala ty ono a matamlala ty afaka atao hoe matamlala ty na hoe ny filalana atao anty empêchement ty am'izay zany rehefa empêché ny mpitondra rehefa andeha de tsisy arakaraka satria ny olona konge io foana ny problème eto amin'ity tany tiky ty
Rehefa dia misy empêchement fanongampanjakana fa zao nefa ny titre analana eto tsy mifanaraka amin'ny mpitondra sy nentina dia tsy maintsy ny empêchement foana eo dia hoe nanongampanjakana dia nongampanjakana indiana mpanongazety indiana fa ohatr'izao dia eo indray miretardia ilay firenena tokony miakatra aketo ka maninona raha tiana ny lalàna d'empêchement dia vita fotsiny hoe afaka miempêcher jusqu'au à terme limité hoe atreto zaka tsony dia miara samy miala maina samy mety ve zay ngamba ny mbanao fitsely débat madame Lalatina raha azo atao misaotra to ya mankasitraka tompo le empêchement zany sarotsarotra raha ao anatin'ny lalam-panorenantsika io fa procédure na déchéance no azo engagena ary rehefa niteneny ny constitution mihitsy hoe zao daholo ny disposition transitoire raha mbola tsisy haute cour de justice tsika dia ny HCC manao anazy sy ny sisa déchéance zany ny violation grave et répétée any lalam-panorenana dia azo anaovana déchéance fa ny problème le any amin'ny HCC tsy tranché ho amin'izay mihitsy satria le HCC zany manoro ny toeran'le haute cour de justice raha fa mbola tsisy nefa izy ao anatin'ny HCC nandeha asa hanongana ny Hery Rajaonarimampianina zany tsy possible zany anao ny fitenenana tompoko Allô? Eny tompoko Allô? Efa tafiditra? Allô? Allô? Efa tafiditra anao e? Oui, miarahaba anao madame Lalatina. Allô? No madame Lalatina. Mba seka teneniny koa madame Lalatina satria olona avy province zay ka manana vaovao tenenina aminao somary lava le izy ka tsara dia mihaona aminao mihitsy zay dia mba ahoana fomba ahafahana mihaona aminao. Mankasitraka tompoko za mandray olona foana ty ampiasana rehefa vita émission dia mandalova ty ampiasana azafady sotra tompoko ya SMS atsika manaraka lasa ozy le mpanao foninao amin'ny radio Ravava milaza fa hoe misy mamingana amin'ny filoha kanefa zay ataony rehetra ihany no mamingana azy zao kosa ve mbola isiteny indray misy mamingana amin'ny filoha tsy efa tena mba insulte amin'le gasy mihitsy ialako tsiny aloha ne zay fa tsy teto amintsika teto zany fa dia asa indray zay fimezana mba nanalana moa amin'ny teto raha teto nisy niditra ny tena zany hoe misy mamingana amin'ny filoha misy mamingana ahoana amin'ny filoha e gamba dia tapatapatsinay teto tsika menga za aloha tapatsinay raha zany ny tenenina teto e ya anao ny fitenenana tompoko Allô? Allô? Eny tompoko Allô? Efa tafiditra? Oui, mbola teo ihany madame Lalatina aiza moa le toerana misy anareo fa tsy fantatra hoe aiza moa le toerana misy any Free FM fa tsy fantatra hoe kory eny ary misy Free FM ty Anamontana Sonerana rond-point Sonerana misy an gastropizza io dia ohatrany mandeha amin'ity lalana makany Anosy ty ianareo dia mahita CSB2 dia hopitany CSB2 misy trano lehibe dia ao amin'ny Riana Faharoa ato amin'ny Riana Faharoa no misy anay tsy misy ozy ty SMS ty le impolo satria raha misy zany tokony hitapoky hitapirenena amin'ireo hainao manjery isan-karazan'ireo reo mpitondreo mihitsy ny tena manakorotana mba tonga saina ary malagasy avako ozy ty namana ity efa manomboka androany ny baga teknika dia tsy manao izany zany zao ny any Mahajanga sa ahoana efa nitenentsika teo izay vaovao izay Lalatina tapaka nijery tao amin'ny palais des sports maly nefa ataony président de la république efa nentsika teo ihany koa zany ty namany ty ihany koa tokony mba nisadrese manokana amin'ny mpianatra teknika any Mahajanga ne zany ministre de l'enseignement supérieur sa tsy fantany ve zany ozy ty namana ity raha teo loha larana amin'ny fampihavanana amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tokony ajainy aloha ny fanendrenany mapara OPM maraka lalàna manankery ary ravaina ny anteminy era-pirenena fa tsy mahay ny ankamarony fa mpananganangatana-pona ka mamono antoka ny vahoaka ozy ty SMS ity dia manaraka indray atoizo ny fanentanana amin'ny sakana ny tsizarana ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny élection communale eka zarery ve ny anao fanentanana eto fa dia samba miaso meo tsika rehetrarehetra rehefa tsy mahatsiaro ny andraiky ny hafa ihany koa mba efa nahazo ny anjara ny mapara dia mitaky ny sapara koa ngara valomanana ary sika vahoaka kosa sasa miandry ny notre part dia aleo manohy miangy-po amin'ny notre père ozy ty namana ity sotra tompoko aty arivo mamy Lalatina rehefa mandeha ny fandaranao dia misy radio miteny anglisy manapaka eny atsefatsefaneny ary matetika miverina dia jereo ny amin'io ka inona moa zany zao ny azo atao amin'izany ya andraso jerefa ny misaotra amin'ny resaka seho tamin'ny vaovao tamin'ny teleny dia paran'ireo vatandelany lasa fandeha amanga anetsirony mandidy olona mahantra amangy anetsirony mandidy olona mahantra mahikely mangozozy tsy dia tapaka le SMS awaranao ny fitenenana tompoko
Anao na tompoko. Manao na tompoko. Zany tompoko fetitely. Tena amresaka leferan'ny victime tsika groupe. Efa nisy olona tonga tany aminao tany ka tena mampalahelo le izy. Olona 7 no voatsoky ary hitapokila firenena zany. Fantatry fa isaky mba amin'ny telefona dia misy mamaly le zareo hoe trio ataovy an'izao satria ararotina zany le ohatran'ny hoe olon'ireo satria hoe tsirentaka avocat reo sahirany reo dia tsy haresanay. Nefa dia tena olona be mivoatsoky. Arafahakeliny eo amin'ny 1,250,000 € lasa ny volan'ireo olon'ireo. Izy nefa dia tsy hita ny fivarotany hidy ka dia mangataka reo zay tompoko hoe. Dia reo mifanjakana manokana reo io ary mangataka kosa zay tompoko hoe. Mba manana avokana reo mba azondreo zay satria hoe namasalaelo satria tena fisolokina avo lenta le izy ary tena tetsy. Fatra fa tsy maintsy hamalindray zareo zao rehefa avy eo amazo tenitsy zany ka dia efa zay moa zany efa mpanao foana izy tsy mety efa niteny modisy. Efa nahazo miliary izy taminay tamin'ireo olon'ireo afany amin'ny province ary izy tsy mety niteny modisy tamin'izao. Ka dia mamlaza reo zay madame Lalatina ka tena mampalahelo ny zavatra mahazo ny vahoaka. Sao betsaka tompoko. Mankasitraka tompoko. Zao tsy tiako tenena eto amin'ny antenne le izy fa tsara miresaka amin'le olona ny raha anareo taty anareo zay niteneninao teo zay satria efa nisy resaka ny fanaovana taminazy ange fa efa nojereva ny fikambanana freedom le raharaha hoe ahoana ny ahafahana manampy an'izany le victime le JK groupe dia amina torohevitra araky ny lalàna sy ny avocat sy ny sisa efa nijerevana zany fa mifampiresa am'le olona ny raha le solotena ny raha anareo taty zany ianareo fa tsy hoe ny onjam-peon'ny FM io efa nataoko foana za mihitsy le niteny le hoe tokony mitory ary za dia mampiresika mihitsy hoe tokony mitory satria tsy mety zany hoe satria manana havanao amin'ny fitsarana olo le tompony andraikitry ny JK groupe dia mieritreritra zany hoe tsy ho maty manota fa raha tsy mety ny nataony ka voapirofony lalàna dia tokony ho azo enjehany eo anatrehan'ny lalàny zany ary zay mihitsy le antom-pisin'ny fikambanana freedom tsy manaiky izahay ny injustice ohatran'izany ka rehefa hita hoe mizatra tsy rariny dia raisina ny tanana ny fanampinan'le olona zany zay ny zavatra atao fa tsy vitany hoe miresaka fotsiny tsika na ohatran'izany satria tsy havaolana zany zay raha hoe resaka fotsiny ohatran'izao fa tsy maintsy rehefa nakaiky atao amin'ny alalany ara-dalàna daholo ny resaka rehetra momba le izy ary indrindra indrindra ho jerevana akaiky ka ny fikambanana freedom no andray an-tanana an'izay fa tsy zalala tsy na atao anatin'ny Free FM manokana zany anao ny fitenenana tompoko manaja tompoko Allô? Eny tompoko Mba seka mbo anontany anao tompoko hoe ahoana fomba fidirana fikambanana aminao satria zay zany mbo misy telo mianaka zany zay tompoko mbo te hiditra fikambanana any dia ahoana sy ahoana avy ny atao? Fikambanana inona ny tianareo idirana? Asiko fanazavana kely ny fikambanana freedom ve sa ny club des auditeurs ny kafina ny tanora free ny tianao idirana satria arakarak'izay manko no anomezako toromarika anao zany fa ny tsara foana manantona aty amin'ny onjam-peo mariako kely fa le ao anatin'ny freedom zany misy système na parrainage zany no idiranao zany hoe misy efa mpikambana zany miparrainer anao miditra ao anatin'ny fikambanana zay mihitsy ny ao anatin'ny statut anay zany système de parrainage no idiranao anatin'ny fikambanana fa tsy tonga dia hoe miditra dia misoratra anarana ohatran'izao fa misy masotsivana kely mba apetrakay zany tsy hoe masotsivana arabola koa hoe mila manan-karena sy ny sisa fa mba jerevana ihany zany hoe olona misy kely ohatrany hoe enquête de moralité kely mba misy kely mba jerevana ihany hoe olona tsy sanatria ohatrany hoe andeha andoto le fikambanana zany satria mba miezaka ohatrany hoe hiezaka anao fomba fijery vaovao mihitsy le fikambanana dia zay zany jerevana dia mijery kely ihany koa zay aloha fa tsy afenina mijery CV zany izahay zay le mahatonga na miteny hoe parrainage no idirana ao anatin'ny fikambanana fa misokatra tanteraka ny fikambanana ny masotsivana idirana fotsiny somary ohatrany hoe tsy maintsy nisy napetraka zany mba tsy hoe fikambanana baranany atsika na sanatria vava miteny hoe tafiditra daholo ndray ty olona rehetrarehetra efa avaridy efa naloto tary dia nanao an'izao tary dia misy réputation ratsy takan'izao fa mba misy kely zany enquête de moralité kely mba tsy ho ratsy le réputation le olona ao anatiny iny tokiny amin'le firaritso tonga ato anatin'ny SMS maromaro hoe raha painao nanambady
tena fantanimbola mpanjakana ve sa famotana tanteraka famotena tanteraka ny armade efa mitsipozipozy am'izao saison zao ny ataon'ny filoha famody izy sy ny miaraka aminy sabotsy de andeha ndray amin'ny larobia monjy fety 15 ao ny frantsa sa misy tena samba ny taingina avion de satria aza andeha foana ve osy ty namanay ity zanako vavy asevy mandinika tsara ny université amin'ny voyage d'étude fa so zava-12 io inona zao zany SMS manaraka manay mafy zay ray aman-dreny fa anao voyage d'étude any tamatavany zavikely ka amin'ny lettre eny akatso so miseho indray ny tonga ny tany Mahajanga de iza ny tompony andraikitra ny université aleo misorika de maka lesona de aza alefa ny zaza raha ohatra misy matao ohatra na any amin'le olona mitondra zany no assurena mijeran'izay assurance na sécurité zay tsy maintsy isy ny explosion sociale ny daty sy ny lerany tsy fantatra raha izao ny zava-misy osy ty SMS ity ny olona eto Madagasikara ozy manaraka indray sécurité, faiblesse du pouvoir d'achat, dépréciation monétaire, insuffisance alimentaire, corruption, milava olana daholo ka iza zany ny amahazany olana zany so sanatria fanahin'ny filoha mba isinetsika anonganana satria mamono tena ankitsirano izy raha izy no mametra pelana tsindry tsy azony ivadiana asa aloha mba sy fevrina saika beany piaino dinika pabe maso raha mentana amin'ny fera miasany be sy ny maro daholo be ahoana asio fivorina saika ben'ny piaino dinika pabe maso raha mientana plus fera miasa amin'ny be sy ny maro daholo be amin'inona io tsisy n'izany saika be amin'ny piaino zany fa ny club des auditeurs na ny tanora amin'ny free no mikarakaraan'izany fa tsy manao hoe fivorina saika be amin'ny piaino zany tsika ohatra mampiako loha saika be bonjour lalatsina tena mavalalana amin'ny antson'ireo mihitsy ny raha eto amin'ny firenena kivy tanteraka ny tena fa mirary tongatrano sambatra ho antokana izany azy manaraka mba hitondrao famakafakana raha mety ny mandandreo membre ny HCC reo a partir ny date nanaovan'ny serment ve sa nanomboany Hery Rajaonarimampianina de anaiky zay ve ny avy amin'ny Sénat zay mbola tsy fantatra hoe raha oviana vao tonga ao zany mihitsy ny tena marina zany tenenao zany marina ilainao teneninao teto hoe ny saotiny receveur andoana Mahajanga ary nampidirina garage ao Taninarenina zay zao vao tena njavona ny azonay ireo Tasilo tazominy zany SMS zany anaovantsika investigation ary so de tonga toy ny ady mibetserebaka sy ny komoriana ny zava-misy any Mahajanga izao fa tokony andinika tsara ny fitondrana fa zava-12 io Jean Claude ao ary ny SMS manaraka anao ny fitenenana tompoko Verna kembana dalalakina maheno amin'ny SMS amin'ny Hery Rajaonarimampianina kosa dalalakina mila miresaka ary mametapetaka zavatra atoko efa mba nisy moa na niny mba mametaka raha karay koa le dala mba avoaka misaotra hoe tompoko ankasitraka tompoko eny ary de apita amin'ny Hery Rajaonarimampianina zany zay torohevitra nentin'ny namana toy zay tsy sanatria te anavakavaka fa izy ve député avy any amin'ny faritany ho sa izarazarana Antananarivo toy ny izarazarana koa ny reniparitra ry zalahy fa reo amin'ny tapy maso reo fidiny foana fa minoa atsika raha zao no mitohy loza no mitranga mijaly ny olona sahirana izay tsy izy atao andeha ho aiza tsy tazay atao andeha ho aiza inona no atao maro ny olona no sahirana beny tsirariny tsy tandalany Madagasikara eny ary manaraka indray mpitondra 0 reo roa ralany sy ny crédit very fotsiny zany manifestation ihany ny tsara atao mba hanalana an'ireo ka zany ary ny filoha efa miteny hoe izy ony tsy manaiky mifetsiketsehanako ny tena izy de marary mafy amin'ny firenentsika ary tena mialaina mihitsy ka isika ihany anefa no afaka manasitra anazy ianareo amin'ny anao manjery no ianteheran'ny vahoaka eny ary ka za tsy mahalala olona iparene ange ho membre freedom makanisa ty zay mety makanisa ty de misy foana membre zany arakaraka satria jerevana amin'le profil anao no afantarana hoe izany afaka iparene anao afaka apiditra anao anaty le dika le hoe iparene manko de le membre zany aveo responsable an'le olona ampidirina iny fa so de mibirioka na manao ny ataony na manao adalana na manao ohatran'izao de mitondra ny anaran'ny fikambanana any de mandoto an'le fikambanana zay mahatonga an'le hoe tsy maintsy mba misy kely minimum enquête de moralité de mba hoe jerevana zany réputation ny olona manahoany izy tsongon'olombola anaty fiarahamonina sa manahoana so de olona mpamitamitaka olona so de olona mpiadiady aman'olona so de olona ohatrany hoe zany hoe mety andratsendrika an'le fikambanantsika fa mitongava aty amin'ny onjapeo de jerevana zany le CV anao mitondra CV de tongava aty amin'ny onjapeo dia
ino moa izy teo jerevany maro ny mpikambana nge afaka mipareny anao membre de bureau afaka mipareny anao tsy voatery hoe zafa na zaza afaka mipareny anao tsy manina raha ohatra hiditra ao anatin'ny fikambanana ka hita zany hoe mamaly an'le masotsivana ialako siny fa zay aloha ny ao anatin'ny statut maro ohatra ny sarotsarotra kely angam fa mba afahana manavaka amin'ny vary sy ny tsiparifary satria ny olona manko te hiditra foana ihany de rehefa aveo izy mampiasa an'le anaranao iny de manina moa mandratsy endrika an'le fikambanana zany tsy de tsara loatra zay eny ary de vakiko reto SMS farany reto dia faranatsika zany izay fandarana izay ity fitondrany teo skendany vomangana sesiky ny tanany angamba tsy mila ongana fa miongana ho azy ka tsika tsy any am'izay manongana sy ny tariny zay fa manahirana be fa ngampany fotsiny hoe mampaneo lakolosiny andraiky tsika na zava-tsara ny tenin'ny Barack Obama ozy ty SMS ty fanjaran'ny chambre des représentants sy ny congrès any États-Unis ny manapa-kevitra momba ny AGOA noho izany tsy sura mihitsy io marina zay le prolongation zany tsy hoe koa hoe Barack Obama no mideside an'izay fa mbola ho soumetena eo anivon'ny congrès zany ny chambre des représentants araky nefa no tenenina teo lalatsina efa Barack Obama mihitsy manome note 2/20 ankolaka ny filohatsika de tokony ho copy izy hoe tsy point samy vahoaka tsony ane zany zavatra olazain'ny vavany zany ny olaneto de ilay tsy fankatoavan-dalàna no be ka sahirana tsika mo ka koa mirongatra ny faratsy toetra mba ataovy tsaratsara le teny fa ndraindray tena tsy voavaky mihitsy diso lay hoe zanakako voafoy mandoetra fa lay atody-mbola tsy latsaka non zanakako foy ka poussin d'un jour ny filaza anazy amin'ny teny frantsay misaotra fa tena mazava be de ho tonga any ozy le teo membre amin'ny freedom mitongava aty eny ary asa zao ozy nanampy ny commission ny antemnera-pirenena zay andinika io lalàna mikasika ny décentralisation io ty analyse nataonao teo mikasika ny tanà tokony irahina ny député any tanàna mapary izy na tim matahotra anareo any ny HVM hiteny mantsy ny filoha zao fa efa tonga za de mbola tapaka ihany fa zay zany aloha amin'ny ankapobeny fitaka be vava ozy io fampisarazarana ny Antananarivo renivohitra io satria ho avy indray ny fividianana olona ataon'ny mpitondra pirinasa toy ny fivarotantena nataon'ny député tao tsy mba zaza tao eny ary faranatsika amin'izay ny fotoana tompoko avy sy tompoko lafo